Cultura Radio manolotra aminao fonja sa fahafatesana. Tantara nosoratan'i Benjamin totsainy tsiky fiononana Fifi Naina Raingomanana Manofy Christophe Bermanana soa amin'ny rina no manome aina ny tantara mandray feo sy mandritra ara-teknika mamiasina. Inrojo amin'ny tendanao inko mademoiselle mbola izy izy sory dia apetrao eo ambony latabatra eo miaraka amin'ny gourmet io. Inspecteur, azafady leo tsy esory ny rojo amin'ny tendana iny, azafaiko avy eo. Eny ary ty le boîte inspecteur. Sakafo kely hoe dia jereo so misy tsy ao. Ao ianao bary mijery azy kely misaotra inspecteur, mbola tsy nisy bangaka afa-tsy io gourmet io ihany sy ny firavaka amin'ny tendany rova iny. Ka averenao anaty boîte ary gourmet io. Azafady tompoko, tena tsy mazava amiko zao zavatra zao, indrindra aminao ry dada, finona daholo zao zavatra amin'seo zao e. Eno tsara ary mademoiselle, volana vitsy sy lasa zay dia maty tao an-trano ny Ramatoran'ivo, maty tamin'ny fomba mamaodoza sy tena nahaontsa satria olona mbola tao anatin'ny torimaso no nasiana fonka nafampatoriana mahery vaika, tao anatin'izany no nanapoirany jiolahy varavarana, teo ampandriny Ramatoran'ivo no nisaromana ondana ary nitsindrin'le jiolahy ondana io ka tsy avy ny ainy atsony. Fotoana fohy taorianan'izay dia maty nandao ny tany izy, ary ny tena zava-doza saika ny tranga ry zareo dia nahenona fofona lasantsy mahery vaika tao anatin'ny trano. Rehefa nijerena dia efa nisy lasantsy daholo ny fandriana, ny vatany tompoko Vavranivo, ny fanakaretra, ny varavarana, ny tafotrano, ny trano nefa amin'io tafo-bozaka, saingy latsaka noho ny fikoropahany jiolahy amin'ny briquet sy ny porte-clés saripide izay tsy misaraka io ambony latabatra io, izay tsy aniza fa any Monsieur Ranjava. Dada, lehilahy tsy faniny ianao, tsy valaratako mahita ianao androany. Tazomy kely aloha izy brigadier fa mbola tsy vita ny fanazavana. Nizavainy amin'izay ny trano rehefa maty Ramatoran'ivo ka azony tao ireo firavaka sarobida ireo izay tena antony namonoany Monsieur Ranjava ny Ramatoran'ivo. Mbola ny fitahanao koa ny zanakao vavitokana noho ny fitiavan-tenanao ka nilazainao fa nividianao ireo firavaka ireo. Voandalana sarobida hoe ianao Monsieur Ranjava. Tia tena loatra ianao ka tsy nisy dikany taminao ny an'ny hafa. Mademoiselle Rova, ny rainao na Monsieur Ranjava no namono nahafatiny reniny bary izay olo tianao. Tazomina tsony brigadier fa avelao, tsy esika eto amin'ny toerako eto. Avelao izy brigadier. Bary, mifona aminao fa tsy fantatro mihitsy sa zavatra zao hatramin'ny voalohany. Tsy namboziko hoe dada, sy mba nanjara toerana lehibe ao anivon'ny fiangonana amin'ny manatoetsaina sy toe-poti tena sandevozon'ny vola toy izao. Lanjainao ny baiboly isan-kalahady, safidy mipetraka eny aloha ianao am-piangonana mba ho hitan'ny olona fa mpivavaka ay ambody mitafody zanak'ondry, tsy misy vidiny amin'ny ao akory ny an'ny hafa noho ny fitiavam-bola diso tafahoatra. Tsy hitako izay mahasamy hafa anao amin'ny Jodasy, lehilahy tsy valiny, tsy fanao ianao. Rova, avelao aloha. Mangena aloha ianao ry bary avelao ahiteny fa feno loatra ny foko. Zany ve mba fananaranao afoana hatramin'izay ry dady? Lazainao fa tsy misy ohatry ny mivavaka e, tsika tena kristianina hatramin'ny razambe. Mitazona ny anaram-piangonana mafy mihitsy ianao mba hitazomanao sy rovanao voninahitra ao. Fialokalofanao sy fanafenanao andrasy ataonao fotsiny izany. Kristianina santika ianao ry dada, petara velatsy. Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa nandainga tamin'Andriamanitra. Dia mahafaly ianao mahita azy ireo rareo kambody mba misana ve ianao ry dada sa inona loatra ny ao anatinao voafitako ny toetra miafina tao anatinao ary dada. Tsy mila anao venareo mbola nameloman'Andriamanitra anao okzay mademoiselle.
misy fanontaniana farany ity monsieur Ranjava. Fantatro fa misy mpiara-miasa aminao zay tena maranitra mihitsy matona hita io firavaka io. Efa tao io jiolahy io tamin'ny fotoana nahafatan'ny vadin-Ramatoranivy. Tsy misy mahalala ny fisiny io mihitsy anefa fa tsy bary sy ny dadatoany na ibena aza tsy naseho an'ireniny an'io no niditra ny taloha. Azoko antoka fa mbola velona ny mpiara-miasa aminao io, ary inoko fa mbola io ny mpiara-manao afera aminao hatramin'izao. Matsapa nefa amin'izao fotoan'izao fa namadika ny mpiara-miasa aminao io koa ianao. Profon'izany ireo firavaka ireo zay mbola eo daholo. Saika ny fininao anao sambriry izao fa tsy hozarainao akory. De miomana koa zany fa tsy maintsy ho avy amin'ny fahatezerana io namanao io. Tena grave namy ty polisy ty raha andiny zavatra. Tena fantany fiara-miasana sy randrahona. Izy mpanao fanadihadiana dia izany mirotsaka tsehatra. Ary dia tozany foana. Sakitsoka tany Antsirabe mba tsy ho tratra nefa izao tsy afa-miaro izao tsony. Tezitra mafy mihitsy izy fa efa dila ny fotoana tokony handraisan'ny anjarany. Mino fa mitady fofony akany koa izay randrahona. Tsy ho lahatsy mitsitsy iny. Variana dia variana monsieur Ranjava zany a. Fa nga mbola mitetika nanafina indray zato izy. Amin'ny daholo tena voatifitra Ranjava le ty e. Misy nitifitra avy lavitra. Aleo jereko eto amin'ny varavarankely ilany eto hoe tena iny lasa nitsoka tamin'ny fiara iny. Grave zany. Sangana daholo amin'izay. Aleo aloha jereny Ranjava teo. Dada, voatifitra avy an-dada teo inspecteur. Aiza minona mademoiselle. Azoko antoka fa le mpiara-miasa amin'ny fitahany iny nanafika azy iny. Vity ny fandevenana amin'ny Monsieur Ranjava. Fa ny tiako anontaniana ny sery-bary teo izao. Ahoana ny toy ny hoaviny se? Ho aiza zany zao se? Rehefa tena nandinika dia aleoko mody any an-tany razana amelo maso ny tany sy ny trano izay fananana kely na velany eny. Ary ampitombo an'izany mba holovain'ny taranaka any aoriana. Za kory se efa nanapa-kevitra ny ody any. Ary mieritreritra fa hanao trano eo akaiky ny trampony keliny eny. Tsy arodana io fa velao mba ho fatsiarovana. Marina mihitsy zany. Aleo fa hifanampitsika amin'ny rahalahy. Ary atao hoana zany reto firavaka sarobidy reto. Andao ry se amidy daholo dia ananganantsika akanikely fidesana zazakamboty a. Sa ahoana hoy se? Tena hevitra tsara mihitsy zaika. Sady sika roa lahy efa kamboty raty eo. Ka kamboty mikarakara kamboty zany ko. Arono ahoana momba androva? Tsy haiko ry se. Mila hovako ny lohako mieritreritra azy. Fangamo izy ny diso e. Sa nanao ratsy an'se? K'izay mihitsy angery se. Saingy tsy afaka atao-tsaiko hoe ny rainy namonina hafaty an'ny eny. Misy soso-kevitra ty raha mety amin'se. Okalofa ny taminy izy. Manao anareo roalahy? Manao any rova. Bary, afaka miresaka aminao vetivety ve aza afaka? Tonga dia atao ve fa maninona nefa e? Bary aza miteny ohatran'izany letsy e. Rova nely ty io e. Zafady ary aleo andefa tsy maninona. Velomina roalahy. Bary fela avy adaly e. Miverena aloha e. Aza mbola mandendry rova. Aleo fa hiresaka aloha tsika. Anga, aleo manaraka raha mbola iona fa manahirana. Tsy mety hiresaka amiko mitokana tsony Bary. Niova izy.
tsy le bary mahafinaritra manana toetra kely mateo ty taloha fa lasa masika kizitina tsy mirara fihinana efa ndratsy nataoko e aza misahirana amiko ianao ry bena velao amin'izao Rova tsy manaiky an'izany tsy misy miala zany eto ndao nde hiverina iresaka amiko eny abary zandriko io ary azoko tenenina sy fehezina tsara ndao bary fa inona moa ty tempony laty mba lazao amiko hoe letsy ry bary hoe inona ny ratsy nataony Rovan'lahy lazao hoe aza lozany lamianana eo fotsiny aza terenao izy ry bena ka avelao izy anana safidiny tsy toetra ny bary io valino lahy fa aza mampijaly zanak'olona eo lahy aingana letsy aza be fo eo lahy fa tsy mitondra ny lamaka izy io so de fialahako ny tamaina eo letsy ry zandry oka mory bena izy ary efa tsy tia lala fa mangina fotsiny efa tsy anjara angambany eny izy telo marina sa telo mpifanina moa zany hoe azafady indrindra ben avy eo se vetivety hoan'izay inspecteur fa hoany barysorovy reo to samy malokendrika be aleo aloha atao moramora ny resaka ay mbola zaza miala saka andreo de mifamolaka hitako eo andao mandeha de avy aloha ifampitady eo reo zao foana mantsy no ataondreo eo raha vao misy spectateur eo ko andao hinana lasopy mafana midira atao anaty fiara de aza miteniteny tsy mandaitra amin'ireo ny fampihavanana fa avy aloha hiasa mangina ny fitiavana enao tiako inspecteur atry fa to lazako bena vetsy be masosotra tsy aleo andeha ry bary fa veloma ianao ty raisiny tanako fa mety sy eo aminao tsony Ji fa maninona koa ny tanako ny fihinao mafy be ohatr' izany marareny e zany e bary to mitomany ianao Rova resin'ny fitiavanao ary ampangitiko mandrak'izay ny zavatra rehetra noho ny firedaredan'ny fitiavako anao bary inspecteur ajanona etsy amin'ny takiny etsy amin'ny fiara de ndao tsy kolovina kely izy ireo hijerena ny ampipo be teo ay marina zany retoko eo fa mifamihana tsy efa nyteny vao maika ireo ny zesta be ny ziriziry tamin'ny evan'ny toera nisy spectateur foana ndao alaina any amin'izay de entina hiaraka hinana lasopy tena fo miala sakana marina rehetra mba tsy hitako iny hevitra iny inspecteur reto ndray fa niverina somany elingelina tsy ianao koa masika milaza tsy tia fotsy very bary nefa misotro ronono mangisy ndao miakarinareo roa fa misy vaovao olazako aminareo avy eo sika miaraka mihinana lasopy mafana ndao hono ry bary tratra le olona nitifitra ny rainao rova zany ve andre matoa inspecteur eny de iza le olona jiola raindahany avy any andreny voatra tany efa nikaroa anatry ny ela fiara-miasa tamin'ny fokon'olona ny natrarana azy ary rehefa nijereko tokoa le sary tamin'ny fandevenana ny rainy bary fahiny de hita tamin'ny sary tao izy tamin'izy le nitifitra iny mantsy de nisy olona nitondra motocross zay hitady amin'ny bary tao ampiasana kanjo sendra n'iny zavatra iny de nanaraka azy tamin'izay nalehany rehetra ary io ny antso polisy rehefa hita ny toerana nefenany de tonga de nampidirina ponjavetrany de iza le olona nanenjika azy io le hoe nitondra motocross inspecteur iano iza fa sao de mba fantatro motocross maitso be zay ny netiny tia amin'ny taratasy ity ny larany e hoe otry antatato io e tena nantatatoa le anatany ve
izy indrindra nenona afangaha tsy andeha indray ry maty mizely rova manginy eo sy efatsy andeha eo tokoa ndao fa ateriko e fonja sa fahafatesana tantara nosoratan'ny Benjamin nototosainy tsiky fiononana Fifi Naina Rangomanana Nofy Christophe Rabiarmana Zoma Mirina no nanome aina ny tantara nandray feo sy nandrindra radionika mahamiasina